Soatantsonatoko fahavalo ny andiny ny faharoa ka hatramin'ny andiny ny faraky ambin'ny folo atinatady io io lo to resahana zekizeky amin'ity maraikely aby zao natoko fahavalo ny andiny faharoa ka hatramin'ny andiny ny faraky ambin'ny folo hita dao vakina aminarany tompo azy miaraka sika rehetra miara mamaky manao hoe misy mpampianatra lavano zao rehefa aveo izy no ampianatra atsika androany fa ity teny sotra mazy ty mahafinaritra ana roa ihany no resahako tsy resaka ravotety satria fa roa avo ndray dia le toetra teo nananandreto fahaseho sy mpanoradalàna ireto toetrana fahaseho toetrana fahaseho sy mitoetra amin'ny mpanoradalàna zay mba mahafinaritra resahana tomba resahana ketra ahoana maro moa zany mitoetra ny fahaseho sy mitoetra mpanoradalàna iza moa zany fahaseho zany ary iza moa zany mpanoradalàna zany ianarana zay ataontsika hoe fahaseho ianarana ataontsika hoe mpanora dia mandeha ho azy zany tonga dia voavalo azy fantany koa hoe iza reo ary nareo koa efa mahiazary tsy zay satria nareo mpianatra sy fahala avokoa mianatra nareo ainareo zany tompona ndraikitra tena azo lazany mihitsy hoe tompona ndraikitra ara-panjakazy zany satria anisazay nianatra ny lalàna sy anisazay mpampiasany fahaseho tompona ndraikitra ara-pivavahana zany tompona ndraikitra ambony ara-pivavahana zany zany fahaseho zany tompona ndraikitra ara-pivavahana zany zany hoe zalany zany sady manana andraikitra eo amin'ny fanjakana manana andraikitra eo amin'ny fiarahamonina manana andraikitra eo amin'ny fiangonana indrindra indrindra fa zay ratany le mba toe-tsainy samy manantona Jesosy daholo ny olombelona rehetra fa ny zalahy hafa kely mihitsy ny fomba fa natony eny an Jesosy ny olona zany rehefa manantona Jesosy dia ianao manantona ny tenanao ny entinao sy teny Jesosy makanesa ty amiko anareo miasa fantatra ianao manantona fa zalahy rehefa manantona Jesosy dia izy manantona ve tondra olona azo olona ny entina manantona fa tsy izy manantona Jesosy fa olona ny entina manantona eo olona toinony ty olona ty ozy izy zay hoe tena nitondrana azy teo amin'ny Jesosy le izy mijangajanga ve tena nitondrana zalahy azy teo anatria amin'ny Jesosy inona ny tena antony nitondrana azy teo amin'ny Jesosy inona jereo vakio tsara soratra masina tena zany a no lazainy akany fanahy azy mba hiampangany azy
akany fanazy mba hiampangany azy zany hoe tsy de tena le fijangajangana loatra no tanjony, tsy le vehivavy loatra no tanjony, tsy ny fahamonona azy araka ny lalàny misesy no tanjony, fa inona ny tanjony fahasesany mpanorandalàna raha tonga teo izy, inona ny tanjony hiapanga azy sy fa toy izy izy baiboly hoe maka zato ande pangana azy misy toy teo hoe hiapanga azy sy makafana azy sy hiapangany azy zavatra nakolombela be zany makafana azy sy miapanga zay ny antony mpisily zareo e de eo zany io zao mametra-panontaniana raha iza zao de mametra-panontaniana amin'ny tenany tsirairay tsika tsiray de samy mametra-panontaniana amin'ny tenany inao tonga eto ina le atongoavanao eto hakafana Jesosy ve ianao izao tonga eto zao anisan'le makafana Jesosy ianao tonga eto isan'le mpanga ny Jesosy hoafy mantsy zao mipasika zay isan'le mpanga ny Jesosy ianao tonga eto io samy tonga eo amin'ny Jesosy daholo no rehetra tonga eo amin'ny Jesosy zalahy reto tonga eo amin'ny Jesosy izy a fa ny azy ny tena tongoavany eo aninona hakafanany Jesosy zany ny atongoavany eo e hakafanany Jesosy sy miapangany Jesosy hitady zay fomba azona miapanga azona mamono any Jesosy Kristy hamono any Jesosy Kristy mitandrona zay ny atongoavany eo le vehivavy ty zany a fitaovana fotsiny teo am-pelatana fitaovana teo am-pelatana fa zao koa zany ny tadio a ny tsy fahaizantsika miaina de mametoerana ny devoly maninona any Kristy ny tsy fahaizantsika miaina de mametoerana ny devoly alors ohatra zao ty vehivavy ty tsy mijangajanga tonga teo zalahy satsy to toy satsy to hoe ano ineo izy kiza noentiny ao fisy hoentiny ao fa no ity vehivavy ty nanao adalàna tany nanao de nahararotiny ny devolony nahararotiny ay tratra andao io namelezana azy areo zany mila fitandremana ianao izy zany mila mitandra so ianao nisan'ny fitaovana eo am-pelatanany raha vao tsy mitandrina ianao de ianao fitaovana eo am-pelatanany devoly mba hangalana fanany Jesosy hiampanganany Jesosy ary hamonona de maheritreretany hoe ianao fitaovana eo am-pelatana zany hoe Jodasy Jodasy anie tsy mitandrina tsara tsy niambina anie Jodasy vokany a Jodasy nisan'ny fitaovana teo am-pelatanana nisamborana any Jesosy Kristy raha niambina zao Jodasy misy namadika ve Jesosy misy namadika zany Jesosy fa so ihany fa tsy niambina Jodasy fa na niambina Jodasy la tsy niambina Jesosy ne tsy maintsy Jesosy efa voalahatra tsy maintsy masy zay ny efa voasoratra ho an'ny zanak'olo fa lozany zay mazava soratra masina loza ho azy zay azofahana misambotra zay asaina afahana mamono ny zanak'olo loza ho an'zany zany hoe soratra masina loza ny tsara aminy aza raha tsara aminy tsy ka ianao zany mila mitandrina tady dio fa ny devoly satana zany de mitady zay fomba rehetra hiampanganany Jesosy ary izy eo matonga eo izy a hiampanga Jesosy no atongoavany eo ny devoly satana de mitady zay fomba rehetra hamononany Jesosy hanapotehana Jesosy hiampanganany Jesosy ka mila mitandra tsika sao tsika nisan'ny fitaovana eo am-pelatanany devoly sao tsika nisan'ny fitaovana eo am-pelatanany devoly a zay mamevana ny devoly mba hiampanganany Jesosy angalana fanahany Jesosy anapotehana ny Jesosy zasa mila mitandrina tsika zao mila mitandrina fa raha tsy mitandrina tsika de zay azanto koa nihatra ny amin'ny fiangonana any dra indray ny etikety mahampiandra atsika misy azy etikety ambony indrindra ao am-piangonana etikety ary indray ny etiketytsika mihitsy no raha tsy mitandrina tsika no hiampangana anapotehana ny fiangonana ohatra anakorotana ny fiangonana fizahoany tompona ndraiky zao mpiandro mihitsy raha na mpiandro no vavolombelona
ranona mpiandro no tompona ndraikitra ranona mpiandro no mpitaritafitra mpitaritolona anao tonga lazay le mpitaritafitra sy mpitaritolona mpitaritolona ao anaty zao fikomina ao anatin'ny fiangonana zao kay misy mpiandro rehefa tafonako dia tena miteny mihitsy za ndray pastera mpiandry za ndray dia tsy manaiky mingity nina lazanao lazanao ianao milatatra sao dia anao nanisy fitaovana eo mpialantanany fa izy anefa tsy maintsy tonga eo izy tsy maintsy tonga ao am-piangonana ihany koa izy fa ianao no mety fitaovana eo mpialantanana tsy mitananao za ino anao hoaniny devoly aza resahana kozy fa ianao mitandrema mafy ianao tandry anao fa mety tonga etokoa izy iabangany jesosy ary ianao mety fitaovana eo mpialantanana tsy miambina tsara ianao zay zay sa tsy zay mila miambina tsara zany tsika mba tsy hoe ianao le fitaovana eo am-pialantanana mba tsy ianao namevana azy nao amelaka fa ny faharoany mahafinaritra amin'ity sotra masitire dia zao e zay le mpanao dalàna sofasy io nia jesosy mihitsy ny mba mahafinaritra anahy jesosy misy za koa tsy manaveloko anao mandehany amin'ny sosisy zao telo a za koa tsy manaveloko anao zay ndray voalohany tena zako neo fa ty fijangajagany tia ny fahotana faratapo raha teo amin'ireny jiosy ary mbola faratapo za manaky ty ny androany ity fijangajagany ity nisy fahotana faratapo anatin'ny fiainany fiarahamony zany mahatonga hoe tonga dia troana vato zany fahotana faratapo ane zany tonga dia troana vato ny faty fa rehefa tonga teo amin'ny jesosy kristy rehefa tonga teo amin'ny jesosy kristy leo jesosy zako tsy manameriko anao nany amin'ny faratapony za tsy midika hoe dia tanadolo mitsangajanga zay ko no soratra masina fa avelany tompo ianao tsy zay mihitsy ty ny soratra masina zay fa anisan'izay azo tolonao anaty zany dia hoe Andriamanitra efa mpamindra fo io efa namela heloko anao io ka na ny fahotanao zay efa lasa vitanao rehetra na dia ny faratapony azy efa namindra fo ny tompo riavana efa namela heloko izy fa mampianatra anao koa izy amindra fo sy amela heloko mandehany anao dia mba manaova toy izany ko mandehany ianao zay ny vavaka nampianarantsika mamela ny heloko ay tahaka zay fa ny fifoazana zany no tokony olona ifamela heloko voalohany indrindra satria na izy azy efa navelan'ny tompony helony dia aty amin'ny fifoazana no tokony ho azo saraina voalohany indrindra ny brofoy be amin'ny fifoazana zany a no brofoy be amin'ny fifamelan-keloko voalohany indrindra ohatray zafaty président eo président mihitsy nytanoatsika zany tokony brofoy be amin'ny fifamelan-keloko voalohany indrindra ny tompy fampiraisana zany a ny anarany azy efa hoe tompy fampiraisana teditro tsara tamin'ny vanim-potoana no hoe atao ahoana ny anaran'izy ity izy zany atao anaran'ny tompontsika ary rehefa no asely tompo izy zany ny anarany dia keondote zay mba dadatora manam-pamonjy hoe inona zay sy dadatora manam-pamonjy rehefa mosy taveretsa ay pastera mamy josé ko ka iko alphonse be mbola nitangalamina pastera mamy josé ato tangalamina ny fifoazana io atao ahoana kiaroko tena nisy teny avy any to atao hoe fampiraisana sy tena miombona ato sika rehetrarehetra ray ato sika rehetrarehetra ary ny efitsika ima koa ane dia taratry ny fampiraisany zany atao efitsika ima taratry ny fampiraisany ka ity tompontsika tia taratry ny fampiraisana dia ny andiany tamin'izany dia natao misy io andiany raha mba misy andeha amin'ny fampiraisana io mba mitsangana ay misy anankitelo fa vitsivitsy ihany koa sisy zany sisy vazo mipetraka ianareo zay ny dia fampiraisana zany mantsy mitondra ny anaran'ny tompy raha misy zavatra atao zany dia mitompo tokony ny andian'ny fampiraisana ny loha laharany satria izy mitondra ny anaran'ny tompy ny anaran ray tsy mba hety miondrika ho ny tolo ny anaran ray tsy mba hety miondrika fa tena ijoroany zany tena tsy tena isika eto amin'ny tompo fampiraisana dia taritry ny fampiraisana taritry fihavanana taritry fankitiavana taritry famelan-keloko ndo ifamela heloko ianao mba fa namela heloko any namanao ianao mba fa namela heloko amin'ny vadinao ianao mba fa namela heloko any zanakao raha tsy vity zany rehefa mody rehefa avy eo
mba hitan'ireo tany anisan-kely taona maro netololeo tany anisan-kely taona maro vao tonga ny trano ianao rehefa avy eo a atsaka ny tana zay tsy entiny vadiny ahita bizou popoka raha vao tonga ny tranonao rehefa avy eo tonga dia vadinao no asakazava voalohany indrindra na iza misy na iny ampanileza hankisoa azy izy asiky izy itory famelan-keloko ro misy famelan-keloko atsika ny tana zay tsy mba misy zanany mihitsy eto tsisy zanany eto any sasany vadiny tsy eto zanany tsy eto izy rehetra zanany eto raha azo mbola manana tikio ianao any amin'ny zanakao any amin'ny vadinao any amin'ny zanakao any amin'ny fianakavinao fiarahamonina zany izy fotoana nylokana mpiandry ao anatin'ny fitokoana mpiandry nalefa kinody mpiomana tanamody loha atsaka ny tana zay nalefa kinody zay fa misy an'le nalefa lody ato izy any efa nalefa lodiko ahitanao afanokana zany nasaina lody ale andrasona toiziko izy nao dia tsy azo le resaka nasaina mialohan'ny fitokanana dia nasaina mibebaka tany amin'ny famelan-keloko a tany amin'ny fanavady aman-janany avy a ny mpiomana hotokanana rehetrarehetra mialohan'ny fitokanana atsakana zay tana zay tratran'izay atao mbaleo fa tsy hitany olonle kazany mandeha atsakany tena misy maromaro tao zany famelan-keloko fa tsy sao tena mpamela eko mandehana ny jesao rehefa zao rehefa navela eko ndana miasa ndana atao avy nitompy zay président manao trano mitandrio sa rehefa mora tatitra ihany za so anao trano lezabe ndraiky io trano io mba tangitsinay fifoazana amio dia ataonay trano manara-penitra satria zao vampitaonany manara-penitra ka ataonay trano manara-penitra izy io ataonay manara-penitra tsara mihitsy ao zany a isy dosy ao a dosy manara-penitra misy ve am'izay rehefa tonga ty ianao a tsy atsitsony ianao mandeha na indray fanena am'le akizy tsy salamo ao ka sahirana ihany pastera fotaka le tsy tazolazay ny kina mo lazainao eo fa dia izy aza marary siny fotaka vovoka be manao pastera siny le anahirana iny anao moto président misy potaka dia aba ao za président mandeha am'zay asina toerana mafy sy toerana fisakafoana tsara zany fa zany mihitsy natao hififoazana zany natao hoe kristian tsika tsy avelan'andriamanitra apetra fotsiny fa tsy maintsy fotokevitra fifoazana isika tsy maintsy fantane so atambatra reny andiny voalohany sy ny andiny fahatelo isika tsy maintsy mitory ny ankireny tsika tsy maintsy miasa dia rehefa atambatra izy dia tsika tsy maintsy mandeha zay ny dio 3 zay a dia rehefa atambatra io la le dio 3 izy isika tsy maintsy matory mandeha fa tsy matory isika tsy maintsy miasa zay hoe mandehana tana miasa tsy mila fifoazana apetrapetraka zany so dia mietrrehetra hoe vitandray tsy nitrano dehilahy dia hipetrapetraka zay fifoaza tsisy azy zany raha mbola tsy tonga ny tompo ataondray izy raha vao vity io ndray io etsy ndray tsisy hipetrapetraka azy zany zay tsy asa tsony manaova maty fa ny maty any no mitsatra zay atsaka ny tana zay efa tsy te hiasa tsony atsaka ny tana zay hoentika mafaka ka zay zahana miasa mba andehanasa zay maoko zay zay aloha zany eo zany eo mahafinaritra be dana miasa fa ny fatelo farany dia hoe aza ohatra izy zany asa verina amin'izany so rehefa tena fifoazana dia fifoazana mandra-pahafaty mahafinaritra anazy za skoto mahafinaritra anazy firenany amin'ny sampaty any rehefa nandalo tany askoto zany ianao rehefa nazo rana skoto zany ianao tsy ala am'izany ianao ary dia ijorana zany skoto mandra-pahafatiko za dia skoto mandra-pahafaty tena mikirinao ana ary rehefa tena mikiro anatin'le akizy zao le rana skoto tena skoto tena zany aza rehefa tena mahafinaritra rehefa tena i miay atsaka ny tana zay skoto atao fifoazana atao mampona zay skoto zay misy maromaro any ka ny ekipa fato fa manana ekipa maromaro any azana ainy eo tokotany aza misy rezy manangatanan'ireo hita bafina ihany zareo tokotany tena ilazanareo fa zay io
ranotsorina ao anaty io. Rehefa fifoazana dia ranotsorina ao anaty io. Ka rehefa ny olona fifoazana, tsisy olona hoe fifoazana dia lasa tsy fifoazana tsony. Iny efa tsy fifoazana tsony izy zao somaro azany. Rehefa hiala fifoazana dia ndana matozy. Zay vanika. Rehefa ty hiala fifoazana rehefa tsy foana dia ndana matozy. Atika matozy dia maty tika zany. Zany hoe rehefa ty hiala fifoazana dia manova maty. Fa ny maty ny tsy fa raha mbola fifoazana anao ndana mandehana mijorova velona fifoazana fifoazana ary fifoazana mandrak'izay mihitsy na maty azy mahafinaritra anany fifoazana ne maty mbola fifoazana e na maty azy fifoazana mbola mahafinaritra io mahita le fifoazana hoe ny fomba alevina amin'ny fomba fifoazana dibe zany alevina amin'ny fomba fifoazana misy na te fasa fifoazana izy na maty azy mbola fifoazana foana e fa tsy hoe rehefa dia tsy fifoazana na maty azy mbola fifoazana fa ina zary avako zay toitsangana